Orina ny fametrahana ny anteny mera-pirenena dia mifototra bebe kokoa any amin'ny fananganana ny gouvernemanta ny fanendrena prime ministre indray zao ny dingana izoran'ny raharam-pirenena eo anatrehany izay indrindra manana ny ambarany ny mopera Alain Thierry Rarson secrétaire général ny voamerany épiscopal justice EP tamitsika. Fotoana fanarenana zao ary ilaina ny fahaizana misafidy ny olona mendrika hitantana eo anivon'ny rafim-panjakana hoy mopera Alain Thierry Rarson. Everina fa tokony homena sehatra ao amin'ny fahefanam-panao lalàna ny mpanao politika ary ao amin'ny fahefanam-panatanteraka kosa ny teknisianina. Aomby aza amin'ny fitantanana ny firenena dia everina fa fitantanana teknisianina no ao amin'ny gouvernemanta. Izany zany izay prime ministre ijoro eo voatendreo dia tsy maintsy prime ministre mitarika ny ankohonana politika sahala hoe fahefa-panjakana fahefanam-panatanteraka sy samihafa hoe andrindra aradrariny andreo rafi-panjakana rehetra mba hahafahany vahoaka misitraka an'ireo zo amakasiny. Izany sady teknisianina famelohan'izany aloha dia olona endry izany hoe misy toetra anankitelo lehibe izay lazaina hoe endry zay olona miezaka mitana ny fahamarinana, faharoa ezaka olona afaka ka tsy voagejany hoe fironana hetsina eroa na voagejany arena na vola mankarena na hoe voninahitra sana amin'izany fa hoe olona afaka ary olona miezaka mikaroka sy mitandro ny rariny sy mitsiny satria tokony apetraka foana zay le hoe fahefam-bahoaka no nametraka ny olona no fidiany vahoaka eo na ny fahefam-panjakana eo amin'ny hoe fanatanterahana zany na fahefam-panjakana eo fanaovan-dalàna izany ary tsy maintsy ananana mahanadidy mihitsy izy amerina amin'ny vahoaka any hoe nanahoana nampiasana izay fahefam-panjakana napetraky ny vahoaka tamin'izay io le antsoina amin'ny teny frantsay hoe redevabilité sociale. Anisan'ny hitondrany mopera Alain Thierry Rarson ohatra manokana ny mikasika amin'ny fitantanana amin'ny ministeran'ny tontolo iainana. Madagasikara azo lazaina hoe toy ny mofomamy lehibe anankiray izay be mpitsiriritra na avy ety ivelany na avy ato anatiny. Tsy maintsy ministre io zany tsy maintsy mahay mitantana tsara mihitsy mba hoe ahafahany hitaranak'olombelona rehetra misitraka amin'io mofomamy lehibe io amin'ny fotoana ilany azy. Dia ohatsaina amin'izany ohatra ny boîte rose ohatra dia tsy maintsy hoe teknisianina mahay ary teknisianina endry no mitantana ny boîte rose io mba ahafahany hoe tsy ho an'ny taranaka amin'izao fotoana zao ihany fa ho an'ny taranaka mifandimby misitraka amin'izo sy adidy amanarehitra azo avy amin'io fitantanan'io boîte rose io satria raha tsy mitantatra isika dia sanatria vavaradiny lela ohatrany hoe vahoaka mpitango fotsiny tsika ka hoe zay misy eo dia atao ripaka zay tsy mety zay fa tsy maintsy hoe ahay mitantana hoe io misy io tantanana tsy nizaraina aradrary ny tombony azony avy amin'ny fisiny fa jerevana ko manahoana no avy ny zavatra zay misy io fa tsy hoe rehefa tonga ny dia ran'izay tonga dia ripaka. Ohatran'izay koa zao ny arian-dranomasina. Ny arian-dranomasina io koa mba mbola malalaka be ny sahatsika amin'izay resaka hoe arian-dranomasina zay kanefa tsy maintsy ahay mitantana io ary ahay mifanaraka amin'ireo mpamatsy vola isan-karazany avy any ivelany na mpamatsy vola avy eto an-toerana mba ahafahany le vahoaka misitraka an'izay tombontsoa manokana amin'ny mahamponina eo amin'ilay toerana be harena azy. Na ny filoham-pirenena na ny solombavam-bahoaka dia vokatry ny safidim-bahoaka izay fahefam-panjakana nomeny vahoaka azy tamin'ny fifidianana mivantana izay dia hiapakany amin'ny vahoaka hoy mopera Alain Thierry Rarson. Koa adidy lehibe amin'ny fanjakana mifandimby ny manao ny ijoroan'ny rafim-panjakana miaraka amin'ny fototra-avitrasa ilaina mba hahafahan'ny vahoaka misitraka ny zo amakasina sahaza azy. Ho an'ny mopera Alain Thierry Rarson dia tokony handroso programa nasa mazava amin'ny fitondrana ankehitriny satria hatreto dia mbola mijanona hatrany amin'ny fampanantenana nandritra ny propagandy no esan'ny mpitondra amin'izao fotoana izao.